Izao no Jehova izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ampitiavana riavana no iarahana aminao amin'izao fandaharana izao amin'ny Jehova izao. Miarabanao ampanajana ary ny fahasoavan'ny Tompo Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Ny salamo 7:30 no andeha iarahantsika manaratra ny Tompo sy miantso azy. Salamo 7:30 ka nidika teny ombonana araky ny mahazatra no andeha ho raisitsika. Salamo 7:30 fakitsika aminaran'i Jesosy. Salamo nataon'i Davida aminaran'ny Tompo. Tompo, tezitra amiko ianao nefa aza faizinao. Eny vinitra amiko ianao nefa aza sazinao. Nitsatoan'ny zana-tsipikanao aho ary ny antefany tiamainanao famaizana. Tsy misy tsy marofo ny nofoko noho ny fahatezeranao, tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako. Efa mifangongo mihoatra ny lohako ny eloko, toy ny eta mavesatra tsy zakako mihitsy. Mahay sy mandoaka ny feriko noho ny adalako ihany. Mitanondrika sy manjoretra loatra aho, manjonitra tontolo andro toa misaona. Mahamay voan'ny tazo ny tenako, ka tsy misy tsy marofo ny nofoko. Reraka ao ary drodroka tanteraka, mitoloko ny foko ka midradradradra aho. Tompo, ianao tokoa izay iriko, tsy miafina aminao ny sentosentoko. Ny empinempina ny foko la ny hery aho, ary efa jambena mihitsy ny masoko. Ny sakaizako sy ny olo tiako aza miataka ahy noho ny aretiko, ary ny havako manao tazan-davitra. Ireo maniry ny hafatesako mamela pandika, ireo mitady anisy ratsy dia ny teny ansoparana, sy mamoropitaka isan'andro amelezana ahy. Fa itony marenina ka tsy mahaino, ary tahaka ny mona ka tsy mahalobava. Eny tahaka ny olona tsy mandre aho, ka tsy mba manana teny avaly. Ianao Tompo no antenaiko, Tompo Andriamanitro, ianao no amaly. Fa izao mivavaka nataoko taminao, asa avela ho faneso tahavalo aho, ary oka tsy rere ireo raha sendra mivona ny famindrako. Efa mila hotorana mihitsy aho, ary ny fanaintainako tsy miala amiko. Eny miaiky ny fahatsoko aho, ary matahotra noho ny amin'ny otako. Mahery ireo mpandrafy ahy tsy amin'ny antony, maro ny mankala ahy tsy andrariny. Valian'ny ratsy ny soa nataoko, ary ampangainy aho satria manao ny tsara. Tompo, aza ilaozanao aho. Andriamanitro, aza manalavitra ahy. Fangana monjy ahy ry Tompo mpamonjy eo. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro rainay, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ny Andriamanitra mpamindra fosim-piantra, ary miombona amin'ny mpanao salamo zahay, miantso anao. Fangana monjy anay Tompo, satria anao tokoa no an'ny mpamonjy. Aza ilozana izahay. Tanysain'ny mpanao salamo teo no aretina sy fanaintainana mahazo azy, ary dia miantra aminay tokoa izany ankehitriny satria nofo ihany izahay. Marina fa noho ny adalanay, noho ny fahotanay sy ny tsy fahatanteranay no mahatonga izany.
tahaka lazain'ny Davida eto. Kanefa Andriamanitra, rainay ianao, zanakao zahay, mangataka ny famindrapo, dia mitenena aminay tompo fa vonintsihana anao zahay. Amen. Hitantsika tokoa tamin'ny ity salamo nataony Davida ity, izany fahatokiny an'Andriamanitra izany diavana. Ka na dia tao ary ny aretina izay namely mafy, dia tsy nierikerika izy fa miantso sy natoroky an'Andriamanitra mpamonjy azy. Ary dia izany no alalantsika izao fandarana izao ny Jehovah izao, satria tsy miova Andriamanitra ry havana, mbola mijery ny olona mandrakariva izy, satria mino isika fa Andriamanitra mihaino atsika dia manaraka ny fandaharana isika. Ny mpino dia tsika kristianina izany, isika marary na manana fianakaviana tsy salama, matoa manaraka toko ny fandarana isika dia mino fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ny zavatra rehetra. Dia miteraka fanontaniana izany, ahoana marina moa izany hoe mino izany? Inona moa no atao hoe finoana? Ary eo anatin'izao mahazo atsika izao dia tambolimboli ao anatin'izay tsika izany. Fa andeha jerevantsika ny ambaran'i Jakoba. Hoy Jakoba ry havana, Jakoba 2 ka ny 9 sy 20. Jakoba 2 ny 9 sy 20 amin'ny aran'i Jesosy. Ry adala, tianao ve ny afantatra fa tsy vanina ny finoana tsy ombanasa? Ny Jakoba 2 dia mivakitra amin'ny aran'i Jesosy hoe eny, maty ny vata tena raha tsy misy fofinaina, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy ombanasa. Ny foto-kevitra omen'ny tompo atsika androany amin'ny alalan'ny hafatra dia tsotra ry havana, ary dia raisitsika amin'ny asan'ny apôstôly ny hafatra androany. Asan'ny apôstôly 7 ny 9:30 ka hatramin'ny 7:20. Asan'ny apôstôly 7 9:30 ka hatramin'ny 7:20. Fakitsika mianaran'i Jesosy izany. Tany Jopa dia nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita na Dorkasy amin'ny teny Grika, izany hoe gazela. Be tokoa ny asa soa amampiatrana vitany, ary tamin'izany andro izany dia narary izy ka maty. Rehefa avy nampandroana ny faty dia napetraka tao amin'ny efitrano ambony rihana. Tanàna akaikin'ny Jopa moa i Lida, ka noho ny henon'ny mpianatra tao Jopa fa hoe any Lida i Petera, dia nandefa iraka rolary zareo mba hiangavy azy hoe tongava faingana aty aminay. Teneo ihany Petera dia niainga niaraka tamin'ny ireto iraka. Vao tonga tao Lida i Petera dia nentin'ny mpianatra ho any amin'ilay efitrano ambony rihana. Nanatona ny Petera avokoa ireo mpitondra tena tao, izay sady nitomany no nampiseho ny akanjo sy fitafiana hafa nataon'ny Dorkasy ho azy ireo fony fahavelony. Namoaka ny olona rehetra ho ao latrano Petera dia nandohalika ny vavaka. Avy eo izy dia nitodika nanatrika ny faty ka niteny hoe, ry Tabita, mitsangana. Nahery Tabita ny masony, ary nitany Petera izy dia niarina. Nanolo-tanana azy koa si Petera ka nampitsangana azy. Rehefa natsoiny Petera ny vaokan'Andriamanitra tao Jopa mba amin'ireo mpitondra tena, dia Tabita velona soamantsara no natolony azy ireo. Tonga fantatry Jopa iray vohitra izany, ka olona maro no nino ny tompo
ny toetra naritraritra tao Jopa i Petera tao an-tranony mpandokototra atao hoe Simona. Amen. Ny foto-kevitra tiany tompo-pandrinitsika zany diavana de mazava. Mampiasa ny olon'ny finoan'Andriamanitra hitondra fiainana ho an'ny hafa. Mampiasa ny olon'ny finoana eto hitantsika i Dorkasy, i Tabita sy Petera, olon'ny finoana hitondra fiainana ho an'ny hafa. Voalohany ary ny olon'ny finoana Dorkasy eto dia ampiasain'Andriamanitra ka ny asany mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Ka i Petera nijerentsika dia olon'ny finoana ampiasain'Andriamanitra zay olon'ny finoana tsy nianahana mamafy finoana manodidina azy. Voalohany, ny asan'ny olon'ny finoana dia mitondra fitahiana. Vakitsika ty asan'ny apôstôly ity, toko 7 ny 5:telopolo tapany 2 sy ny 5:telopolo tapany 2. Zao vaky ny teny minaran'i Jesosy. Be tokoa ny asa soa amam-piantrana vitan'ny Tabita. 7:telopolo tapany 2. Zao ny voasoratra: nanatona an'i Petera avokoa ireo mpitondra tena tao izay sady nitomany no nampiseho ny akanjo sy fitafiana hafa nataon'ny Dorkasy ho azy ireo fony fahavelony. Nisy asa, fitahiana, fiantrana nataon'ny Dorkasy ry havana. Ary voalaza fa be tokoa zany asa soa amam-piantrana nataony zany. Ady hitatsika fa reo mpitondra tena maro tao Lida, tao Jopa dia nanatona ny Petera avokoa nampiseho ny asa vitandra vehivavy ho azy ireo fony fahavelo. Tena niay ny mpitondra tena tokoa Dorkasy. Nanao zay ananan'izy ireo fitafiana. Ny fiahinan'ny tambotsy sy mpitondra tena moa de tena asan'Andriamanitra. Ny tompo mihitsy no manao izany. Ary raha jerevantsika ny Baiboly protestanta ry havana ao amin'ny Jeremia toko 7:7 de zao ny voasoratra. Jeremia toko 7:7. Ny 2:10. Ilaozy ny zanakao okamboty fa izao no amelona azy, ary aoka izao no itokian'ny vadinao mpitondra tena. Ny tompo eto no manambara sy ny teny izany amin'ny vahoaka. Andriamanitra mihitsy no milaza zany, ary le izao de manomboka ny ngeda be Andriamanitra izany. Raha ato amin'ny diema no vakitsika dia izao ny voasoratra: ankino amiko ny kambotinareo fa izao no amelona azy, ary mahazo mahatoky ahy ny mpitondra tenanareo. Milohan'izay amin'ny 10:10 amin'tika tenombolana io ihany de zao ny voasoratra: amin'izany fotoana zany mipiarabelona aminareo, tsisy olona anao hoe, tsy hisy olona anao hoe. De io zany dia mazava kokoa ato amin'ny Baiboly protestanta le hoe izao no amelona azy, izao no itokin'ny vadinareo mpitondra tena, satria tsy misy olona mihitsy afaka hiteny zany nanao izany
raha tsy Andriamanitra irery any. De nampiasa ny tabita Andriamanitra ry havana ka arabaky teny mihitsy teto. Asan'Andriamanitra nataony tabita niay ireto manamotena ireto. Ary fomba n'Andriamanitra izany raha ijery ny mpanjaka voalohany isika. Mpanjaka voalohany 720 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 720 ry havana, de nataon'Andriamanitra oloaram-pitahiana ho an'ilay ramatoa manamotena sy ny zanany ny mpaminany Eli. Ary izany fiahina izany no nahatonga an'ity mpanamotena ity ankalaza n'Andriamanitra. Tsy Eli mihitsy no nomeny voninahitra, nisy fotoana ary taona nometsina ny Eli ity ramatoa ity. Fa rehefa hitany ny fiahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Eli dia nitombo finoana ramatoa ka nitera an'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 720 andin'ny 7 ka hatramin'ny 720 nahitantsika zany tantara n'ilay manamotena izany. Ho antsika manaraka ny fandaharana izao ny Jehova ry havana. Moa dia ny fitahiana andraindraitsika tsy ny fanasitranana fa izany ny fitahiana angatahantsika amin'ny tompo raha manaraka izao fotoana izao isika. Hoy ny voasoratra ry havana ao amin'ny firazan-tsaran'ny Luka 5:5 hoe de niangona ny vahoaka betsaka hiaino azy eny amin'ny Jesosy sy hositraniny tamin'ny aretiny. Miaino ny tompo isika amin'ny alalan'izao fandarana izao satria mampiasa mpanompo izy hiteny amin'ny anarany. Jesosy Kristy no nirahin'Andriamanitra ho antsika ary nanao asa lehibe izy de ny famonjenantsika. Zay le asan'Andriamanitra, zay ny asan'ny finoana le famonjena. Ko aza mierikerika ry havana fa ny tompo no miteny sy mampahery atsika. Ary zay nitsika amin'ny tapany faharoa hoe mampiasa ny olon'ny finoana Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny hafa. De raha mijeran'ny Petera tsika de hoe zany Petera zany tsy nianahana mamafy finoana manodidina azy. Tsy mianahana mamafy finoana manodidina azy. Zao ny voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:7 ny 7 sy ny 2:7. Namoaka ny olona rehetra ho any alatrano Petera dia nandoalika ny vavaka. Avy eo izy dia nitodika nanatrika ny fatika ny teny hoe ry Tabita mitsangana. 2:7. Tonga fantatry Jopa iray vohatra izany ka olona maro no nino ny tompo. Tsy mba be fanontaniana i Petera ry havana rehefa nampanalaina. Voalaza manko amin'ny 9 eto fa naniraka mpianatra rola ho an'ny Lida ny mpianatra rehefa avy mikarakara ny vatana mangatsiaka ny Dorkasy. Na alala fa tao Lida no nisy an'ny Petera. Petera tsy be fanontaniana fa rehefa nahafantatra izy fa misy mpianatra niantso azy dia tonga de nandeha Petera. Ary inona nataon'ny Petera? Tsy be resaky Petera ry havana fa voalaza hoe nasen'ny voaka ny olona rehetra ho any alatrano de nandoalika ny vavaka Petera. Ny vavaka nandoalika midika inona moa izany? Naka ny baiko ny torolalana avy any amin'ny tompo satria mpanompo i Petera ry havana.
fantany Petera fa fitaovana mahery ampilatanan'Andriamanitra ny tenany, satria raha mamaky ny andiny tsoratra masina amin'ity asan'ny apôstôly 5 mamoko amin'ny 2:30 isika eo ambony kely eo, dia mahita fa fitaovana lehibe ampilatanan'Andriamanitra anasitranana ny Enea zay fa nalemy nandamaka-pandriana taona maro i Petera. Tsy ny tena nefa Petera hoe haiko zany fanasitranana zany, fa nivavaka nandoalika nangataka ny toromarika tamin'ny tompo izy. Tsy nianahana mihitsy izy fa tonga dia niantso ilay tompo Andriamaniny. Tsy nanandra-tena tamin'izany Petera, fa aleon'ny Petera ny taonany olona mba hiverina amin'ny tompo. Zay nitatsika raha amin'ity nanasitranana ny Enea, ary eto amin'ity nitsanganan'ny Tabita ity dia sao ny voasoratra, maro ny olona no nin'ny tompo ka nanampy ny isan'ny mpianatra. Tsy nanaraka ny Petera ny olona akory ry havana, tsy Petera no nomeny voninahitra. Eto dia misintona ny sainao aho, misintona ny saintsika mararina fianakaviana ao anatin'ny tsy fahasalamana, ny tandreny sika ry havana, fa maro ireo olona mivarotra fahagagana ka manandra-tena. Maro ireo mpitarika no mitady ho tompon'ny olona zay tarihany. O Jesosy, za tonga tsy ho tompoina fa hanompo, ary name ohatra velona ny tompo, izy mihitsy no nanasany tongony mpianany. Mitandrema isika, asa manaiky ho fitahana, satria betsaka ry havana ny mpamina ny sandoka zay voalaza amin'ny soratra masina fa ho avy amin'izao andro farany zao. Ho atsika marary na manana fianakaviana tsy salama, tian'Andriamanitra tsy hianahana koa isika ry havana, fa ho feno vavaka tahaka ny Petera, mba tsy ho diso lalana isika, mba tsy hirepirepy any amin'ny aizina, dia tian'Andriamanitra anana finoana tsy mianahana, ary ho feno vavaka ka ahafantatra ry havana sy anaiky izay tondrany ny tompo atsika. Ka amin'izany dia atoky ampinoana ka mba ho anisan'ny takan'ny Petera mamafy finoana eo amin'ny manodidina atsika. Mampiasa ny olon'ny finoana Andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny hafa. Mety velom-panontaniana isika hoe ahoana moa ao anatin'izao aretina izao, so fahasahiranana izao no ahafahanay mitondra fiainana ho an'ny hafa. Dia nambarany tompo tamintsika teo fa ny asa izay ataontsika amin'ny fanisa-pahasoavana omen'Andriamanitra, raha ataontsika mpitiavana ho an'ny hafa izany, dia mitondra fitahiana ka afaka mitondra fiainana isika. Ny finoana aperaky ny tompo atao anatin'ny sika, iny na dia ao anatin'izao aretina mahazo atsika izao ary, rehefa tsy mianahana isika ka feno vavaka, dia afaka mamafy finoana ho an'ny manodidina isika. Vangin'Andriamanitra manokana isika marary, isika manana fianakaviana tsy salama androany ry havana, ary dia te hampiasa tsika ny Andriamanitra, meteza isika olon'ny finoana, ataon'Andriamanitra fitaovana mahery am-pelantanany hitondra fiainana ho an'ny hafa. Fantatro ry havana fa tsy mora ny marary na ny manana ankonana karakaraina fa tsy salama satria ao anatin'ny aretina. Kanefa mitaona antsika Andriamanitra
mba olon'ny finoana ino azy isika ka ho ampiasainy hitondra fiainana ho an'ny hafa. Amin'izany ry havana dia taonantsika ny tompo Jesosy mba hanao asa mitondra fitahiana ho an'ny hafa isika. Asa mijery ny tenantsika, jereo ny hafa ary de miasa. Amin'izany ry havana de mitaonantsika ny tompo Jesosy mba tsy hanahana isika fa ho tena feno vavaka ka amafinoana ho amin'ny manodidina antsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Raha io endreny herin'ny finoana tao amin'ny reto mpanomponao. Misaotra noho ny amin'ny asa tsara, asa soa tamin'ny fiantranana nataon'ny Tabita. Velona ny finoana tao aminy. Ny asa araky ny famezam-pahasoavana nomenao ka tonga fitahiana ho an'ny manodidina azy. Tompo, omeo anay ny fahazavan-tsaina ahafantaranay ny asa tsara tokony ataonay, dia ho finoana velona arahin'asa ny finoanay. Toa ny fomazoto mandrakariva izahay ry Tompo, hangatany amin'ny anaranao izany. Misaotra anao koa amin'ny finoana tsy misy fisalasalana tao amin'ny Petera. Izany dia finoana mitondra fiainana, tsy ny nananganana ny Dorkasy tamin'ny maty ihany, fa ny olona maro dia tonga nino anao Andriamanitra ka nahazo fahateraham-baovao, nahazo fiainana vaovao. Tompo, mba sitrakay raha ny fiainanay ataona olona eo aminao. Tsy izay ihany no finaritra voavonjy amin'izany, ho velona eo aminao, fa ny hafa ihany koa, ny havanay, mpiarabelona aminay, mpiara-miangona aminay, ny firenenay. Tompo, dia eo aminao no ametrahanay ny fanoloran-tenanay mba ho fitaovana eo amin'ny sahanao, na dia ao anatin'izao aretina izao azy. Misaotra Tompo, atambatray ny vavaka amin'ny nampianarinao ny mpianatrao Jesosy manao hoe: Rainay eo izay any an-danitra, ho amasinany eny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tany takony eny an-danitra. Meo anay izy anina saza ho anay, ary mamela ny elokay taky namelanay izay nimeloko taminay, ary izay mitonany amin'ny fakapanay fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Malalatsiku itiamo Savonandrei lafeu Nyansuani Tapakwan matitua Merinamo Itauna mairerina Mina Rajuo Itiamo Raisoba insanile Zanaka Baiza Zainani Teiuma Anna
izokikuo raisoao wisanireo zandrina tianao menipireni talo faiova raisoao raisoateso wana tupuo etiao raisomba wisanireo zandrina faiza sainani teiova analakani didina Jesu raiso nitsotra ny sy fitahina riavana ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny foninainy mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy anie ny fanjakana mandrakizay Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio vaovao maso iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Pascal Lamvady.